manao anay tompo fantatrao fa tsy afaka anao sitraka ao izay raha tsy mivoky amin'ny teninao dia mitenena indray fa vonokiaina izay mianaran'i Jesosy Kristy. Amen. Efesianina toko fahadimy andiko faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo no misy niafatra ny tompo ho anao ny fiangonana. Loha hevitra madinitsika amin'izany, mahasoa ny fanambadiana. Mahasoa ny fanambadiana. Miresaka ny amin'ny fanambadiana tokoa ny apôstôly Paoly eto amin'ity texte ity, ary indrindra ny amin'ny andraikitra azy tokony tanany lehilahy sy ny vehivavy ao anatin'izany fanambadiana izany. Ary avy amin'izany no katsika lesinao hoe mahasoa ny fanambadiana. Voalohany, mahasoa ny fanambadiana satria hevitra Andriamanitra ity fanambadiana. Andriamanitra no namorona an'io. Raintsika tsara ny Genesis toko faharoa andininy fahaefatra amby roapolo. Noho izany ny lehilahy dia andaondrany sy ny reny noho i Andriamanitra, ka iray amin'ny vadiny dia ho nofiray ihany izy roa. Rehefa nanao déclaration d'amour tamin'ny Eva i Adama dia nahorin'Andriamanitra ny fanambadiana izy roa. Acte de création zany ataon'Andriamanitra. Andriamanitra ny tompony brevet amin'ny resaka fanambadiana avy aminy lasitra. Fa tsy hoe zavatra nyforoforon'ny fiarahamonina izy io. Ny amin'ny endrika hitondrana azy ny mety hoe samihafa nanaovany fiarahamonina azy, fa ilay hevitra ny hoe ny fanambady ny lahy sy ny vavy ny mifankatia avy amin'Andriamanitra izany. Averiny eto amin'ny andininy faraka amin'ny telopolo moa izany Genesis toko faharoa andininy fahaefatra amby roapolo izany. Aokantsika indray lesona izany fa tsy hoe mba fisehosehoana na mronana feton'ny fianakaviana ny fanambadiana, fa hevitra efa namboarin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany hitondra fiadanana sy fitahiana ao amin'ny mpivady sy ny ankohonana ao amin'ny tokantrano dada sy ny adonry miainga isika rehetra. Io ny fiangonana kely voalohany ao amin'Andriamanitra hanolonana ny fiadanana. Ary eo ka zava amintsika tanora aty ampitan-dranomasina aty fa mazava ny hevitr'Andriamanitra, lahy sy vavy no mifanambady. Izay no nanondranan'Andriamanitra azy, fa tsy hoe lahy samy lahy na vavy samy vavy. Raha zany tsisy fiadanana, tsisy fiadanana voaray mihitsy eo. Ka zavela ho sakana amin'ny devoly ny fiadanana efa noman'Andriamanitra. Raha mitena hoe mahasoa ao ambadika izany hoe fahasoavana, ny fahasoavana izay efa noman'Andriamanitra ho anao sy ny ankohonanao. Faharoa, mahasoa ny fanambadiana satria hanorenan'Andriamanitra fifankatiavana tsara. Hanorenan'Andriamanitra fifankatiavana tsara. Ao inona moa ny andraikitra ny lehilahy? Raha mihaino tsara ilay teksta isika. Amin'ny andininy fadimy amby roapolo ianareo lehilahy manino azy? Tiava. Tiava. Teny Grika moa namitotana voalohany ny testamenta vaovao dia avy amin'io le matoa teny tiava iny avy iny le hoe agape. Io mampiasaina rehefa ilazana ny hoe tia Andriamanitra dia io lay matoa teny tiava io zany hoe tena fitiavana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Atsika tsara zaona toko fahatelo andininy fahaenina amby enimpolo ahoana moa? Fa toy izao fitiavan'Andriamanitra, izao toy izao nomeny zanan'ilay tokana fa tsy very izay rehetra mino azy fa naviana mandrakizay. Tia ve eo ny Andriamanitra sa tsy tia? Tia izy. Ahoana ozy ny fomba nitiavana n'Andriamanitra? Tia egalina anino izy? Manino ilay tia? Mandray foana, tiako fa manome vola, tiako fa mavita manampy tamby aho. Ny an'Andriamanitra ahoana? Tia egalina manome. Zay kay le mitia araka ny sitrapon'Andriamanitra. Tandremo le zarizariny ilay hoe tia egalina mandray aho. Tiako fa maranitra ny orony, tiako fa lavalava izy, fa tia egalina manome. Ary inona nomena zay sisasisa vola madinika iny le atao rakitra iny sa inona le omena? Inona nomen'Andriamanitra na le olo fitiavana? Zany toka. Dia mahafinaritra fa misy aminareo fa manambady manantsangaka. Raha
laha tokana ve zanakao dia fanome ve zany? Tsy fanome zany fa ozy mikapanakoana hoe raha tsy olona marary sainako. Zany hoe maninona zany zanaka natokana? Tena tsara bidibidy, ny tsara zany ny fampianarana men'Andriamanitra antsika amin'ilay hoe dia isika lehilahy rehefa miteny fahatsika dia manomana ny tsara sy ny sary bidibindra ho an'ilay fahatsika. Aiza nazoantsika mianatra an'izany raha tsy ao amin'Andriamanitra? Ka raha tena izany tokoa izy dia tena hoe mahafinaritra ny manambady. Sao ngary mivady? Amenina anie zany mba zany tokoa ny vadinao. Ary inona hoy ny andraikitra ny vehivavy ao amin'ny andininy fahatelo manaiky ianareo vehivavy manaiky ny vadinareo tahaka ny anaikenina ny tompo. Dia milaza hoe zany hoe fahamanina hoe fanakamalena miteny grika raha tsy mamerimerina an'izany satria fono anatin'izany le hevitra ny ampiasaina eto zany zao dia le hoe hypotation misy heviny maromaro ao ny hoe soumise ao koa ny hoe sosa dénomination zany hoe fifaliana ho anao le hoe tena miaraka mivadinao ka miafinao amin'ny anarany anaranao zany ke mahatonga le hoe mitondra ny anaram-bady ny vehivavy ao. Ary le tena heviny lalina dia hoe être rattaché tena miaraka mivadinao mitondra amin'ilay ina hoe izay hombanao hombana. Ka zao no afatra fa tena idéal be zany fitiavana misarian'Andriamanitra sy anamboaran'Andriamanitra mpivady zany. Sika lehilahy mantsy mitadiavintsika fotsiny dia ohatrany hoe anaiky ahy le vadiko. Fa zao ny lakile rehefa tena tia isika lehilahy zay koa le rona lehilahy teo manaiky ho azy ny vehivavy io fahazavana tena manaiky ho azy ny vadinao tena rearea ny vadinao mihitsy zany manambady anao ianao mihitsy ny fiarovanao azy. Raha miresaka manolona izy dia tena ny any vadiko io fa tsy hoe izy indray no mifosa mivady zany hoe izy indray no manaratsy ny vadina any amin'olona tsy tena namba le atsaranao efa tsy ao le fandraisana ndraiky. Ianareo vehivavy rehefa tena manaraka sy miraiki-po amin'ny vadinao ianao tanana masika hoe tsy zao hoe tia ho azy io lehilahy ianao ary tena miraiki-po amiko ianao ary manaraka azy tena tia ho azy io lehilahy tena mifameno sy mifampiantso ireo ary tsy agaran'Andriamanitra nanolona azy. Zany le zana hoe tena misy fifaliana tsy hitanao raha tsy ao amin'ny tokantrano rehefa tena ao amin'ny Kristy ny tokantrano. Fahatelo, mahasoa ny fanambadiana satria nataon'Andriamanitra hitondra fiadanana. Nataon'Andriamanitra hitondra fiadanana. Ao ambadika le hoe ianareo vehivavy manaiky ny vadinareo tahaka ny anaikenina ny tompo sy hoe ianareo lehilahy tiavany vadinareo tahaka ny tiavany Kristy ny fiangonana. Zany ampidirina mihitsy zany Jesao Kristy mitsofoka ao amin'ilay fanambadiana ao amin'ilay tokantrano fa zay misy amin'ny Kristy kely no misy niny misy ny fiadanany. Ary eo amin'ny tokantrano sika zay tena isiny ny fiainana rehetra tia ny tompo ananana zany voalohany. Zany mahatonga azy rehefa naneraka ny apôstôly dia ahoana ozy raha misy tokantrano mandray anareo izy dia tonony ao ny fiadanana. Tsy avainy amin'ny apôstôly le fiadanana tonony fotsiny izy fa le maniraka mametraka zany fiadanana. Ary za manoto zao hoe tokantrano tsy misy fiadanan'i Kristy ao an-tokantrano mety tena fanovozana ely rehefa reraka amin'ny asa mandrarasy ny tsy fantatra any an-trano tsika ny maka io any an-trano tsika ny maka saina ao tsika ny manovo hery ray tsy amin'ny alalan'ny sakafo fotsiny fa na le serasera sy ny hafanana ao an-trano ao tadio fa miteny hoe foyer inona ny fototeny feu hafanana tsy le hafanana le marina fa ao le hoe mandrehatra avy ny sakafo fa le fitiavana anao tena hafanana
dia ozy tsika hoe mamomody fa rehefa tsy ao Kristy no modikan'izany tsy mivavaka ianareo mivady tsy misy hafanana ao ary tsy ampilamitsaina na ao an-trano ao satria olona miandry anao hiadana adalavany hoy ny oavolana fa 7 niady ataon'ny vehivavy vady nosy dia toy ny rano mitete mandaka ny vao an-trano hoe zany fanoaravady mety vehivavy mety lehilahy misy vady zany misy vady hoe vady satrany raha vao manomboka izay ny resaka dia tsy maintsy fampitsinjotsinjona dia tsy maintsy miafara amin'ny ady dia hoy ny teny misoratra masina hoe mba ao an-trano eny anao zany trano ve tsy fialofana eo andoam-pandrinanao zany nefa dia misy mitete foana mitete mampahazo azy re zany ka tandremo zany samy mandiny tena raha ady lava foana neo fa efa tsy ao ny fiadanan'i Kristy nitikan'izay dia rehefa ohatran'izay izy dia misy olona toko mety loam-pianakavidy ho satria vao maraina be izy dia miala ao an-trano tsy misy fiadanana tsy le fakanaina le ao an-trano tsy le fanovosana hery ary satriny alina be vao mody hoe efa matory mihitsy angaminy izay vao mody ao izy fa tsy zany efa fambaranoso zany fa efatra farana mahasoa ny fanambadiana satria hitahian'Andriamanitra ny taranaka hitahian'Andriamanitra ny taranaka dolo misy ireo misy ray aman-dreny toerana dolo sambatra isika izay nanana ray aman-dreny hoe dada tena ty ary neny tena miraiki-po tena lazaiko anao fa tena tonga dia misy fivelarana misy fifaliana tsy takatry ny saina ho antsika zanaka akoatra ny fikarakarana izay fa tokony mandeha ho azy hoe misy fandriana mafana misy sakafo ikarakarananao sabona raha marary andoavana vola amin'ny fianarana sy ny sisa rehetra manao hoe satry foana ao amin'ny dadasineny eo satsy zany mafana ery ary misy moa tsy miala ao na 10 taona na 10 taona ary ao ihany izy kanefa dia zao mitadio hitanao fa izany hoe dada sy neny mikarakaranao feno fitiavana reharehanao zany planin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ka mahandry isika raha tsy hitanao fa dada sy neny ihany no hitanao tamin'izany zavatra nisitrahanao tao ambany soka dada sy neny zany fa tsy hitanao le Andriamanitra namorona ny fanambadiana sy tompon'izany plany zany mba hiadana ny taranaka dia isika zany io tokantrano zay planin'Andriamanitra mbola volana ny taranaka no mbola volanana koa mba hiomana ny fanambadiana koa fa hiomana ny fanambadiana fa tsy mandeha ho azy tsy hoe accidenté ka dia manambady dia tonga dia efa loza hiomanana izy io zay nge le 1:30 noho izany lehilahy dia ataony rainy sy ny reniny ka nikambana ny vadiny ho noforay ihany izy roa izany hoe satry le ao amin'ny dadasineny na mbola mikaramo zao ary dia dadasineny eny natao sakafo manony loyesiny ohatran'izao fa rehefa anambady ianao sao dia indray hoe mbola dadasineny mantony loyer dadasineny mbola atoka sakafo nefa mahavita mahaly ao teny ianao na hoe dadasineny no mibaiko amin'ny zavatra tokony atao sao dia hoe efa ilay tokantranonareo mivady dia eny tena hoe zao ono ataontsika aloha karaharivo nefa ianao fa manambady tsy efa rezime taloha zany mpanolon-tsaina na ipastera aza dia mpanolon-tsaina anao fa ao amin'ny tokantranonareo rehefa tokantrano ara-dalàna nareo nareo mivady no tompony teny farany mpanolon-tsaina dolo ny ambiny ka azo atao hoe zao no teny nianina fa tsy maintsy izao no ataontsika mivady fa ampiresaka nareo dia nareo mivady no manapaka zay le hoe manao mirainy sy ny reny mialy ao ampan'le fanizany rehetra zany fa hitondra ny fiainatokantranonareo mila fiomanana ara-tsainy zany sao hoe voalasa miasa na miseva ary ka mba mety miasa daholo tsika fa efa misy an'izany tantara zany fa vao miasa na miseva iny fa midia fitale izy amizay fa nazo le taxi be idiny ny trano nakaiza izy nakany abadasineny tsofoka ao anatin'le botifotsy dobo lafasy
alefa ny tele dia miandry le goûter avy amin'ny dadasiny iny izy dia rehefa akaiky odindray raha misay mody lasa izy miverana ny an-trano misy hafanana ve ny an-trano na ny aravaky teny ary tonga dia fantatra hoe zany trano tsy misy afony rehetra tsy misy fikarakara-zany dia trano ohatrany mandro lava ary trano tsy misy hafanana mobombolo maika nofany hoe alatsaina sy fifandraisana ara-panahy ndraiky vady ka rehefa tsy mioana anao dia manao tahaka izany nefa zavatra tsara zavatra mahaso no manon'Andriamanitra hitondra fitahina hoy aho hoe mahaso misy fahasoavana tena zavatra tsara no manambady rehefa natsoan'Andriamanitra ao amin'izany anao rehefa tsy manana ny Kristy nefinareo dia azagaga ianao raha misy olona mitena aza miditra ao fa mamatitra mampijaly aleo ihany ilamina marina ihany tokoa ka io le ohatra zao inona nisy namorona ve ny synthétiseur nareo zao anatin'ny fahalaminana mpampiasana namorona mahazo vola ny olona namorona ndray isaka misy manao production dia mahazo vola izy dia izy raha namorona an'iny izy malala hoe ahoana ny mampandeha an'io ahoana ny mampandeha raha defa batterie ahoana raha hovaina violon le feon'le izy ahoana raha satsy zany aiza no atanao an'izany toromarika rehetra zany any amin'le notisy satsy zany rehefa ohatra izay inona moa ny notisy ny fanambadiana tsara sy ny tokantrano namina tenin'Andriamanitra ka rehefa malaina ny vavatsika malaina ny enontan'Andriamanitra mandray tonteny sy fampianarana dia azagaga mba tsy maintsy misy fiatraikany any amin'ny fiainatokantrano zany ary rehefa no tokantrano tsy mahafaso ananao ny fiainanao ray manontolo zany maheresy averina amintsika ndraiky fa mahasoa ny fanambadiana mila fiomanana zany samy mangataka ny fahelena avy amin'Andriamanitra. Amen.